Araky ny sary famantaran'iny tompolasy topoko vavy dia mazava fa tonga ato anatin'ny fandarana manoka ny televiziona malagasy isika nanomboka ny 12 ny volana janoary taona 2024 no nifandimby no raisina teto anivon'ny televiziona malagasy ireo ministra isan-tokony eo anivon'ny gouvernemanta amin'ity androany ity sika dia feno 3 volana sy 5 andro katroka no nisiny gouvernemanta ny Heritsalama Rajaonarivelo prime ministre lehiben'ny gouvernemanta mazava ho azy fa iresaka momba ny asan'ny gouvernemanta sy ny ministera iray isika ny anio dia andriamatoa andriamampiadana maefa ministry ny fampiroboroboana ny Aitor Kajimirindra ny poste ary ny fifandraisan-davitra miarabanao andriamatoa ministre ary tonga soa eto anivon'ny plateau ny télévision malagasy. Miarabanao namana Nathan miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka izao fandaharana izao na amin'ny alalan'ny TVM na amin'ny alalan'ny RNM indrindrandrindra ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny internet. Araka ny fanety tany am-piandohana dia 3 volana sy 5 andro zay no lasa ho an'ny départementa tantananao inona ny zava-bita tao anatiny izay 3 volana izay tafita ve ilay tanjona tikapetraka ho an'izay fampiroboroboana Kajimirindra eto Madagasikara zay ny poste amin'izao fotoana izao aiza ho aizitsika ao anivon'ny ty départementa tantananao ity. 3 volana tokoa izay amaliko azy angambana aloha dia atomboka amin'ny tanjon'ny ministera aleo mamela ahy ianao ilaza ny zava-misy marina maro amin'ny malagasy no mbola tsy misitraka izany atao hoe internet izany noho izany ny fampiroboroana ny numerika dia tsy resaka teknika fotsiny fa resaka fampandrosoana ara-tsosialy fampandrosoana ara-toekarena ary indrindrandrindra tokony atao fitaovana ampiasaina mba haninjehana ny fahatarana raha zay no azo lazana azy. Ny akamaroan'ny malagasy manko dia any ambanivohitra dia latsaky ny 930 isanjato no misitraka ny fampiasana izay atao Kajimirindra izay ka raha ny fantanianao ny tanjonay dia mazava ny internet dia tsy tokony ialana tsiny amin'ny teny vahiny ho privilège ho an'ny olona vitsy fa tokony ho zoa ho an'ny rehetra. Ny tanjona faharoa izay iasanay ihany koa dia nisiny ny mangarahara amin'ny fandraharana io sehatra ny fifandraisan-davitra io indrindrandrindra ka eo ampamaranana ny lalàna momba ny fanalalahana ny sehatra na ny libéralisation ny secteur isika amin'izao fotoana izao mba hisokatra ary isy ny fifaninanana ara-drarina. Raha misokatra io dia hidina ny vidiny internet fa raha zay na ho ampidintsika rio rehefa tsy faly ny opérateur na rehefa zay mampazoto anazy eo dia ampiakariny amin'ny vidiny izay itiavana azy. Ianao ihany no teny azy teo andriamatoa ministre hoe mbola misy ny elanelana ara numerika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha tsy teny an'izay resaka isamparitra zay isika ny aty andrenivohitra efa misaika mampiasa an'izany sehatra ny internet zany avokoa ny any ambanivohitra mbola vitsy no mahay na mifehy azy ary amin'izao fotoana izao ary anao hoana mety ahafahana mampirindra an'izay fampitoviana eo amin'ny ara numerika zay eto Madagasikara ny aty andrenivohitra ampitovisina ao an'ny any ambanivohitra possible ve zay? Tompoko efa nisehatra efa niasa rehefa nanomboka tamin'izay ihany koa izahay satria anisan'ny vaindondra raha ny ministera ny fanafoanana izay facture numerika izay raha ilaza ny asa vita ohatrany dia efa nanomboka ny inclusion numerique io izahay tany ambanivohitra be tany raha resaka isika ny programme ny projet smart village izay natao tany amin'ny faritra Atsimo misy sitanakenina izay efa miasa ary olona ray alina mahery any no efa nahazo tombotsoa amin'io programme io misy ihany koa tanora 250 izay efa voaofana raha ohatra hoe azavaiko kely ina moa io programme projet smart village io iarahantsika amin'ny PAM izy io
dia nametraka isika zany atao hoe rapid rural transformation dia misy zany a famatsiana herinaratra sy rano a any ambanivohitra tena lavitra be any zany a dia io herinaratra io ampiasain'izy ireo andrara sy anova ny fiainana any ambanivohitra mihitsy. Ameko ohatra zany raha ohatra mpanjono ry zareo rehefa tsy lany na tsy lafo ny hazandrano izay azony dia ariny, fa miaraka amin'ity programma izay nataontsika aty dia lasa manana congélateur zareo satria misy le herinaratra izay nazavaiko teo dia afaka mitahiry izy dia afaka amidiny indray. Ankoatran'izay nararoantsika zany io nampina ny accès internet azo avy amin'ny zanabolana dia misy ny fampianarana, misy écran ngeza be napetraka ao dia mampianatra ny zareo mamboly, miopy, mampianatra azy ireo ohatra mamadika ny ronono lasa fromage. Dia izay ihany koa nanitarantsika zany an'le hoe smart village, misy toerana anankiray zany ampianarana an'ireo vahoaka malagasy ireo satria moa zareo nakamaroany tsy mahay mamaky teny sy tsy mahay manoratra dia amin'ny alalan'ny resaka vidéo zany dia nasiana koa ny fampianarana fampiasana telefona, fampianarana mijery ny vaovao, mijery ny météo aheny ary fa misy asa ara-panjakana zay afaka atao any amin'izany sehatra zany dia manome ohatra ny fidinany fotony ataon'ny fanjakana zany amahana zay olan'ny fracture numérique izay. Fantariko manaraka ao anatin'izay efa misy an'izay tetikasa nentinao zay Andriamatoa Minisitra, misy ihany koa ve ny tetikasa hafa ho apetraka ao anatin'ity tontolon'ny internet ity ho an'ireny toerana lavitra andrina raha iverenana ilay noteneninao teo dia mefa fantapatatra avy amin'izao fotoana izao ireo tontolo ambanivohitra mety azo amin'izay azo tombotsoa ao anatin'ilay tetikasa teo dia aiza ho aiza amin'izay ilay jerentsika ilay toerana heverina fa tena lavitra andrina satria na itsika mpiasa mpanjakana ary na ireo mpiasa tsy miankina izay mamita asany amin'ireny sisiny ireny dia sahirana amin'ny fitadiavana ny internet rehefa sarotra ny fahazahoana azy. Ie, ny lahara-pahamehanay moa zany dia ny ampifandray ireo raha azo lasaina amin'ny teny vazaha hoe mbola exclu any ambanivohitra any ny olana zany amin'izao tsy mba hoe meo internet angam-pandeha ohatra ny eto na hoe mora vidy tsy mbola tonga any akory fa tena mbola tsy misy mihitsy le accès internet zany. Dia zavatra ifatoanay amin'izao dia famahana sy fandrosoana amin'io lafin'io zany misy ireo investisseur zay efa tonga na nizara taminay ny faniriny andrara mena ohatra amin'ny resaka satelita zany zay tena hoe satria tsika efa somary tara dia raha mbola hiandra hitarika fibre optique any ambanivohitra be any, raha mbola hiandra hitarika ny pylône rehetrarehetra mbola ela be zany dia ampiasaintsika ny teknôlôjia zany sokafana ny varavarana ho an'ireo mpandrara zay mitondra satelita ireo ahafahana mandrakotra aingana dia aingana ireo faritra ambanivohitra zay lavitra andrina. Misy projet maromaro mbola tohizana moa zany io smart village nyresantsika io fa ny amin'ny projet na DTSIM ohatra ny manangana pylône, misy projet hafa mbola fantoka kokoa amin'izay satria ny ady lehibe zany ho anay zao tsy resaka hoe vitesse na vidiny fotsiny ihany fa tena le hoe fanomezana accès ho an'ny vahoaka malagasy. Zay ny any ambanivohitra raha iverina kely aty andrenivohitra isika ho an'ireo mpikaroka ny mpianatra ny tikambara tamin'izay lalana nalehan'ny filohan'ny fanavaozana dia nilaza trany izy fanao vaindon-draharaha na lahara-pahamehana mihitsy ny fanomezana internet ireny université ireny ary tamin'ny lalana nandehanana koa dia hita ihany koa ianao teny akaiky ny teny tao anatin'izay rehetra izay firisan-jato eo zao no mety efa vita ao anatin'ilay fametrahana ny internet ho an'ny seha-pikarohana eny anivon'ny université na ny anjerimanontolo eto Madagasikara. Marina mihitsy zany ny université ao fa tena ny vahoaka malagasy mihitsy zany no izana anana n'izay accès internet izay maimaimpona raha azo atao. Ny voalohany aloha satria ny université zany dia anisany ifantohana sy tao anatin'ny programma ny filohan'ny repoblika
sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia nanomboka isika zany nametraka ireo internet mahimaimpona tany amin'ny université anakenina nisy tany Tuliara, Majunga, tany Adiegoa, tany Fianaratsoa, eto Antananarivo mahimaimpona satria manana anjara adiny enina izy ireo isam-bolana mahimaimpona zany hoe mizara adiny 3 isaky mampiasa zany io ary raha tsy ampy azy zay dia mbola afaka mividy izy amin'ny vidiny 500 ariary ny adiny 3 zay zany no sehatra voalohany nidirana mba hanampina an'ireo mpianatra eo ary mbola hitatra eny amin'ny université rehetra manerana ny nosy izy io fanomboana fotsiny ihany efa vita daholo ny installation ao anatin'ny andrana teknika isika zao dia afaka hisitraka izany fa tsy hijanona ao anatin'izay akory isika satria mbola hitaritsika ny amin'ny resaka biblioteka sy ny espace public raha zay ny azo ilazana azy io amin'ny endriny tena hoe mahimaimpona isan'andro raha ohatra ve tsika mijery any ivelany any amin'ny aéroport zareo afaka mampiasa internet gratuit any amin'ny commune izy afaka mampiasa ny internet gratuit ko manina eto Madagasikara raha mba asitsika koa eny amin'ny boritra dia mba makamaka sary eny ny vahoaka malagasy dia tonga dia publieny any amin'ny tambazotra tseratsera zany any etsika anapina ny sehatry ny fizahantany satria mahita n'ireny sary eny ny vahiny dia tonga izy satria manitona azy Madagasikara. Fanontaniana manitikitika anahy ty ahoana fahafehezan'ny malagasy ilay sehatry ny internet fahitanao azy indray ministre mbola mila ezaka zay ngamba ny azoko ilazana anazy tsy mitovy tantana mbola ao anatin'le fracture numérique ihany le resahantsika misy ny efa tena hoe misehatra mitady vola mandraharaha misy nefa ny mbola tena hoe appel fotsiny dia SMS nataony ao anatin'io téléphone io zany anisan'ny orientation stratégique amin'ny ministère moa zay tsy mijanona amin'le hoe fanomezana an'le accès fotsiny ihany fa any amin'ny resaka fampianarana ihany koa misy programme maromaro mety tsy hitatsika teto andrenivohitra fa tany amin'ny province indrindrandrindra le hoe TICBUS mandeha mitety an'ireny faritra lavitra indrindrany dia mampianatra azy ireo mampiasa ny fitaovan-tserasera io mampianatra azy ireo na mizara ihany koa le connexion internet. Ka izay lazainao misehatry ny resaka asa zay mantsy no tiako hidirana na tonga nametraka niny fanontaniana teo iny amin'izao fotoana izao ve mety ahafahan'ny tanora manana asa ivelomana tsara ity resaka numerika ity eto Madagasikara tsy ny andrenivohitra ihany fa eny fa ny any ambanivohitra amintsika miteny zao. Izay indrindra ny numerika zany tsy tokony hijanona eo amin'ny resaka fanjifana fotsiny ihany hoe manjifa internet na manjifa fotsiny ihany fa tena tokony moteur économique zay zany azo ilazana anazy dia izahay dia manohana ireo mpandraraha amin'ny sehatry ny ahitao arakajy mirindra izay ame ohatra fotsiny nisy ny programme niarahana tamin'ny PIC tany Adiego izay nizarana 10,000 rial dollar américaine isan'isany ho an'ireo mpandraraha vao misandratra zany na start-up miisa 920 ao anatin'ny numerika io ao ihany koa zao vao tamin'ny herinandro lasa teo misy ny programme asanay niarahana tamin'ny PIC ihany koa sy ny banque mondiale moa zany zay manome tolotra manome asa ho ana tanora 350 ao anatin'ny 12 volana zany hoe mizara cohorte anankiefatra izy io ka ny 200 dia manaraka an'le formation zany mandritra ny 2 volana ny volana fahatelo izy efa miditra any amin'ny orinasa ary tonga dia lasa mpiasa raikitra zany raha mafe an'le fepetra santonany fotsiny ihany izay fa efa tena mikariko izay manangana miaraka amin'ireo mpamatsy vola ireo programme marobe raha tsy resahako hoe amin'izao fotoana izao efa 5 millions ny olona tadiavina hiasa amin'ny resaka cybersécurité manana tanora isika zay ny narenantsika eto Madagasikara manana tanora mahay isika rehefa hofanitsika ireo afaka misehatra avetrany na dia eto Madagasikara ary misehatra any ivelany amin'ny resaka BPO io zany ary mandray euro izay ho ampiasainy eto Madagasikara. Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fanavaozana no ataontsika hoe hoentina manarina ny firenena raha ny fijery ara-politika amin'izao fotoana izao eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana maharaka ve ary azo ambara fa ho fanohitra ho any amin'ny fampandrosoana Madagasikara ve ny fifehezana an'ity fampiroboroboana ny numerika ity na ny internet amintsika miteny izao.
Ie, ny fanjakana tokoa dia tokony manakaiky ny vahoaka, tokony a mampiasa ny teknôlôjia indrindrandrindra hanatsarana sy hanamorana ny asa dia tsy isa nefany a ny fampiroboroboana raha tsy misy ny fitaovana ka izany indrindra ny antony a rehefa avy ny resaka tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika azafady sy ny prime ministre dia nanapa-kevitra izahay hoe andao ary a vatsiana fitaovana ireo mpiasa-panjakana ireo dia nizara izahay a tany Tamatavy Toamasina nanomboana anazy zany solosaina 200 dia tany Antsirabe efa nisy 100 fa mbola hitodika amin'ny faritany rehetra zany izy io satria miaingana amin'ny faritra ny fampandrosoana ny firenena. Ankoatran'izay mila isika mametraka zany atao hoe data center izay tena hoe eto an-toerana ahafahantsika ihany koa mamea ny mampifandray indrindrandrindra ireo tolotra zay ampiasain'ny vahoaka malagasy ary ampifandraisina ireo birao-panjakana rehetra. Izany no ifatohan'ny ministera nanantany anao tamin'ny voalohany inona daholo ny tena asa indriketan'ny ministera, izany no tena asa indriketan'ny ministera ankehitriny ary ny zavatra tena manandanja dia ny fiarovana ny angon-drakotra zany. Ao anatin'izay efa nisy tamin'ny telo volana ny asantsika ity zany ny fametrahana sy ny fanomboana le plan national en cybersécurité misy ihany koa ireo paikady zay iarovana ny angon-drakotra manokana zany na ny données personnelles zay niarahana tamin'ny CNIL ohatra fotsiny amin'io satria ianao ny tompon'ny données rehefa miditra ao anatin'ity sehatra numérique ity manko dia lasan'ireo opérateur ireo lasan'le manome an'le tolotra le données ianao nefa ny tompon'le données dia tokony manana zo ianao zany amin'izay safidy zay ampiasainao anazy meko ohatra ianao raha mandefa maharay SMS zao tsika sy maiso reny dokam-barotra zoanao no miteny hoe tsy te handray an'ity dokam-barotra ity tsony ka rehefa tsy manome an'le sehatra ialanao amin'izay le opérateur ireo dia asantsika zany miaraka amin'ny CNIL ahafahan'ny CNIL misaisiran'ireo opérateur ireo na le orinasa na le mpandraraha hoe esory fa tsy tian'le vahoaka malagasy na tsy tian'ity olo ity ny ampiasana ny données personnelles. Iresaka ny tsenan'ny internet isika rehefa avy eo André Mato-Ministre fa mialohan'ny atongavana amin'izay misy fantaniana zay manitikitika anahy eto mahita anao isan'ny ministre somary mafimafy ny fidirana teo anivon'le ministera zany ministre ny fampiroboroboana ny Aitor Kajy Morinda izany satria dia fanehatra tamin'ireo opérateur goavana eo amin'ny vonisehatra ny internet eto Madagasikara ary nisy mihitsy raha fiakarana teto amin'ny nivon'ny télévision malagasy tamin'izay fotoana izay nijerena nandaminana hoe inona ny tokony atao aiza ho aiza amin'izao fotoana izao izay rehetra izay André Mato-Ministre milamina ve ianao sy ireo mpandraraha ny sehatra internet eto amintsika ireo raha milamina dia mitondra makaiza ilay fampandrosoana na ilay vinany arahana mametraka amin'izao fotoana izao. Amaliko an'izay angambany satria miainga teny akanja ny fitakiana anisan'ny zavatra nangatahany tanora tamin'izany fotoana izany mampikaikaika ary tena olana goavana ho an'ny vahoaka le vidin'ny internet. Raha patsiahivina dia efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no niakatra be io vidin'ny internet io ary niteraka fahasairanana ho an'ny mpanjifa fa tsy izay ihany fa indrindrandrindra niteraka sakana ho an'ny fampiroboroboana ny sehatry ny numérika. Nanahoana ny atrehanay an'izay niainga tamin'ny nisy aloha ny fifaноlanana nisy raha azo lasaina resaka guerre de communication mihitsy zay indrindra fa ny afara tamin'ny resaka dinika sy fifandraisan-dahatra mivantana tamin'ireo opérateur ireo nazavaina anazy hoe tsy tokony ho tombony fotsiny zay vola azonareo fa tokony ampiasaina ihany koa anatsarana ilay tontolo anatsarana nitarana indrindrandrindra ireo atao hoe zone de couverture zany eto Madagasikara. Atao anatin'izay ihany koa fametrahana ny atao hoe cadre mazava sy ny fanaraha-maso entitra misy zany ny fidinana misy ihany koa nefa ny lalàna zay mbola mila hovaina satria raha resahana eto zao rehefa hidina ny Artec ohatra ny hoany amin'ireo opérateur ireo mila mampandrea 2.70 ora melo
inona ny zavatra tsy efa ova amin'izany a dia zany fanatsarana zany zany anisan'ny zavatra tena ady a ny asanay a mba hisiny ny fanalalahana ny sehatra ary mba hisiny ny fifaninanana tena izy tsy mbola afa-po ny vahoaka malagasy a fa efa mandroso kosa nefa isika tsy hoe nijanona tam'le teo fa nandroso isika zay vao hoentiko am'izay le fanontaniana efa natsidiko tery aloha teo a zany hoe malalaka ave zany tsenan'ny internet eto amintsika amin'izao fotoana izao a dia momba lay vina nentina andriamatompo minisitra tany am-boalohany teo a izay fafahana ny resaka izay ve no isany azahoana vokatra ao anatin'ny tantananao an'io département teo raha atao hoe zay ve ny azahoana vokatra atao hoe dingana fotsiny ihany dingana voalohany a zay nataontsika izay a araka ny teneniko teo a efa nisy ny fiovana fa na izahay koa dia mbola manamafy hoe tsy mahafa-po iny fa mbola voafanomboana fotsiny a iny dingana nataonay tamin'ny volana desambra iny ny atotanisa kosa nefa eo ampelantanana dia manambara mazava zany fa nisy ny atao hoe adhésion massive ny tombo be zany a ny fampiasana nanomboka tamin'ny volana desambra zany hoe nampiasain'ny vahoaka zany le tolotra zay nentinay teo a ary nanomboka ny ena za tsy ny tena hoe tsy nisy nanomboka ny ena ny fitarainana momba ny resaka vidiny internet io ka atao hoe nietsika zany isika mbola tsy afa-po mbola tena miasa ary tena mbola tsy vita ny ady fa mbola eo ampiadina mihitsy isika par tous les moyens raha zay ny azo ilazana anazy ampidinana maharitra le vidiny internet ny andro zao ny rehetra ny an-trano any hoe nisan'le hoe arivo ariary marina ve izy iny a raha marina inona ny tombony ho an'ny fanjakana malagasy tamin'ny fampiarana azy leotsorina hoe lizy aloha marina fa tsy ampy iny négociation nataontsika iny ny tolotra nomeny zareo a navelana nalalaka ary zareo a ny faninana fa tena tsy ampy iny satria le lazaina hoe 1 giga iny zany a 1000 ariary tokony zavatra mazava azo ampiasain'le mpanjifa mandritra n'le tolotra zany satria amin'izao fotoana izao a raha nanomboka le izy a tsy tena 1 giga satria 550 méga eo a mandritry ny atoandro 550 méga mandritry ny alina tsy zany no zavatra tena andrasan'ny vahoaka malagasy ary ny adinay amin'izao zany a dia isiny zay hoe vérité de prix a sy transparence izay a mba hidinan'le vidiny a maharitra iny aloha ny tombony ho an'ny fanjakana dia efa mba nilatsaka kosa le izy ahafahana miatrika sy manomana le sehatra hafa satria le fidinana maharitra nefany a fandrakofana amin'ny Madagasikara iray manontolo tsy adinitsika zany le inclusion numérique midina le prix a fa nefany a tokony ihany koa voarakitra Madagasikara iray manontolo mba hisitraka daholo ny vahoaka malagasy zay balance zay ny antony edivantsika amin'izao fotoana izao a ny tsy afaka anovantsika tonga dia forcine hoe tsy maintsy zao na zao satria rehefa avy eo ane io rehefa tsy faly izy na rehefa misolo zahay a dia ampiakariny indray io hoe fa zavatra tokony maharitra tsy ahafahany milalao an'izay intsony no apetratsika andriamatompo minisitra raha mijereny tamanjosa seraseratsika tsy maninana imezatsika eto amin'ny plateau le hoe internet fantôme izay le na data fantôme mpamosavy a izay no anarana nytondran'ny malagasy an'ilay amin'ny alina tsisy azo everina ve ny tsy ametrahana azy any amin'ny alina be fa ilay tontolo andro mihitsy ny ampiasana n'ilay 1 giga octet zay omena ho any amin'le vidiny mora eto amintsika amin'izao fotoana izao tena marina iny ary efa nifampiresahako tamin'ireo opérateur ireo a tena nitsoriko hoe mety hiteraka atao hoe tsy fahasalamana ho an'ny tanora raha ny offre toy izany fa nefany ny dinika izay ny fanarahanay zany dia hoe mba mila fotoana izy ireo andinihany tokoa hoe aiza ny tokony hanao investissement izy zany tena hoe atao mazava zany raha itao Antananarivo rehefa nanao an'iny tolotra iny zareo dia niakatra be zany le fampiasaina anazy dia hitany hoe le infrastructure mety hoe tany vato ohatra ny tsy maharaka dia tany izy zany mila miinvestira nanampy infrastructure izay sehatra zay ny antony nanomboantsika an'le izy ahafahana zany mamantatra hoe le besoin satria takony le vidiny lafo be teo le izy a dia tsy nisy an'izay donné zay zany ahafahany zareo moa ohatra ny tavozavoza ihany koa teo amin'ny sehatra ny fandrarana tsy vitan'izay ihany aloha fa misy koa ny fifaninanana zay tsy tena nadio tsy tena nalalaka zany fa misy ny sakatsakana etsy sy aroa dia zay a ny antony tena
hoe nanaovana niny offre iny tiako nefa ny milaza misika fa raha ny teny zao hoe hidina ny internet am'ty voalohany taony tya de fa nidina tokoa le izy raha ohatra hoe misy opérateur anankiray zao vao napidina tamin'ity farany volanyity tonga hatrany amin'ny 350 isanjato ny vidiny internet zay nampidininy nisy opérateur anankiray nyresaka taminay hoe tena sepitra izahay tena niakatra be mihitsy ny fampiasana anay za fa mety hisy ajustement kely aloha temporaire de manampy azy ireo isika satria ny lalàna zany zay mifeha anty fikajina ny etra ohatra ny amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra efa tamin'ny taona 570 tamin'izany fotoana zany ane tsy nisy fibre optique resaka faisceau ny asa de le mode de calcul tamin'izany zany no mbola ampiasaina amin'izao fotoana zao ka raha tena hanovana io rafitra itsika tena hikatsaka ny vidiny maharitra de mila miasa amin'izay zay le angatahana fotoana amin'ny vahoaka malagasy hoe mifantoka amin'izay isika idiran'ny fidinana maharitra farapanandratsika ny resaka andriamato ministre nambarana teo fa nisy niezaka aloha amin'ny fampidinana n'izay vidin'ny internet eto amintsika izay manaiky ve andriamato ministre na de eo ary izay fampidinana zay fa mbola ambony amin'ny ataontsika hoe ny tapy-velomany malagasy amin'izao hoe izay mbola mahatsapa ve andriamato ministre sa hoe midina ambola ambony lay izy na eo raha ezaka fampidinana tena mahatsapa ary manaiky ary tsy zareny rehefa raha ny eno nikabariny filoam-pirenena isika tena tsirabe tamin'ny asabotsy teo dia nanambara izany satria monko misy ny opérateur sasany mieritreritra hoe efa miena ny fitarainany vahoaka efa mety io vidiny io tsy manaiky izany isika tsy manaiky izany ny fitondram-panjakana tsy mbola io le vidiny internet zay tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy ary nambaran'ny filohan'ny repoblika zany fa tsy anaiky izy ary anampy amin'ny herin'ny ray manontolo zany ny ministera ahafahana miady amin'io satria raha ny voalaza ny teny ihany avo 3 eny ny vidin'ny internet aty amin'ny sehatra aty amin'ny marché zany na tsena afrikanina amin'izao fotoana izao inona ny afatra aleo hojerentsika hoe inona ny afatra ao anatiny izay resatresaka ny fanaovantsika izay efa nanao ezaka ny fanjakana amin'ny fampidinana manaiky anefa ianao andriamato ministre fa mbola ambony lay izy misy ihany koa ny ao ami'sehatra ny tsena amin'izao fotoana izao efa lamina lay savorivory kely teo amin'ireo opérateur na misy ary le ajustement tokony apetraka amin'izao fotoana izao azo afarana amina mot ve na phrase anankiray zay rehetra izay aty amin'ny amaranantsika ny fandarana mizara roa ngamany ny afatra koa voalohany aloha ny vahoaka malagasy fantatro ny fahasarana ny vahoaka malagasy ary efa tsapanay fitondram-panjakana ny etaetan'ny vahoaka malagasy indrindrandrindra amin'ny resaka vidiny internet efa nisy ny fiovana dingana voalohany fa tena mbola tsy vita ny lalana mangataka fotoana re afahana mandrindra amin'ny atsakany sy andavany satria ny tanjonay dia isiny ny vidiny marina isy ny tolotra mangarahara ary isy ny fifaninanana aradrariny indrindraindrindra dia izany nefa na tsy afaka mivoana amin'le fanomezana ny accès ho an'ny malagasy rehetrarehetra dia mila lanjalanjaina zany io ary fatoana sy azaka zany tsy mihoatra ny amin'ity taona ity dia tokony ilamy matateraka izay ary vinavinanany amin'ny volana mena fa tsy te hitonona daty moa izahay ny siny atao hoe tolotra mendrika ny vahoaka malagasy zany fa atsika misehatra mandraraha indrindrandrindra ao amin'ny resaka numerika io ny afatra faharoa dia ho an'ny mpiasam-panjakana zay efa nanomboka hoa isika ny zaran'ireny solosaina ireny zara fitaovana mbola hitohy eraky ny faritra izy io fa te ilaza fotsiny hoe tsy fanomezana izy ireny fa fitaovana iasana fitaovana tsarana ny asan-davanandro ary indrindrandrindra fitaovana anompona ny vahoaka malagasy saika ho faranako le izy fa tonga tato an-tsaiko tampoka le fanontaniana azo valiana azo tsy valiana ihany koa andriamato ministre ao aminao avy amin'izao fotoana zao mba misy efa misy opérateur hafa mikitika anareo mikitika atsika mikitika ny fanjakana malagasy hoe zay korangamba dia hiasa sy sehatra misehatra ny internet ao Madagasikara efa misy be zany tena misy maro ny efa tonga teo
telo ngamba ny raha marimarina kokoa misy hatramin'ny resaka satelita raha fa tonga teo hoe te andrakotra Madagasikara roa mihitsy ara ny satelita fa nandondombaravara amin'izao fotoana izao fa misy an'le hoe sehatra ny fahalalana zany hoe io efa niasana miaraka amin'ny filohan'ny repoblika io ary vocation ely izy io satria misy sakana lehibe zany zay napetraky ny lalàna teo aloha zay nofafahantsika amin'izao fotoana izao raha tsy hanome ohatra hoe raha te handraharaha eto ianao dia efa mila ianao sady miasany amin'ny firenena 10 no manana 100 millions d'utilisateurs iza mahavita an'izany vitsy tena vitsy no mahavita an'izany ka zay sakana ohatran'izay ny faranantsika mba hanalalahana nyty sehatra ity dia midina maharitra io araky ny lalàna ny tolotra sy ny tinady izao aloha Andriamatomministra satria fanontaniana ny teapetrako teo azo valina tsy valina nefa dia nyvalinao ilay izy inoko fa mazava ho an'ny mpanaraka ny télévision malagasy indrindra mivaoka malagasy izay mampiasa an'izany sehatra ny internet izany amin'ny sehatra maro ny sehatra ny fianarana ny sehatra ny asa rehetra dia tsy misy afabela ao anatin'ity fivoaran'ny teknôlôjia ity Madagasikara angamba mety hitovy amin'ny firenena rehetra ihany amin'izay fampiasana ny sehatry ny internet izay makasitraka anao ny vahiny teto anivo ny télévision malagasy dia inona fa mbola eo antsika manaraka Andriamatomministra raha tain'Andriamanitra dia mbola mihaona isika metraka ny mandram-piona ho an'ny vahoaka malagasy manaraka an'izao fandaharana izao dia makasitraka ny TVM Andriamampiadana Mahefa ministra ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra no vahintsika tamin'ity androany ity inona fa nitondra fanazavana misimisy kokoa ao an-tsainy rehetra ny sehatry ny internet sy zany fikajiana ny haitao arakajy mirindra eto Madagasikara zay ny fampiresahana atao anatin'ny minitra vitsy teo aminay teto anivon'ny télévision malagasy rahampitso dia ministra hafa indray no raisina atao anatin'ity fandarana manokana ity ny anio kosa aloha dia ho taperitsika hatreo ny fandarana ametrahana ny veloma mandram-piona mandram-pitafa montsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko